Tao anatin'ny telo herinandro zay a dia voatonontonona tokoa ny anarako tao amin'ny fahitalavitra tao amin'ny filazam-baovao rehetra amin'ny ankapobeny teto Madagasikara sy tany ivelany momba ny hoe fahitana ahy teny Ankianja tamin'ny faharoa amby roapolon'ny volana May teny Tsaramasay zany tamin'ny hoe fandraisana anjara na fanatrehana ngany marimarina kokoa ireo hetsika izay nataon'ny vahoaka malagasy anoherana ny fitsabana be loatra ataon'ireo fianakaviam-be iraisam-pirenena eto Madagasikara. Dia nihitatra zany resaka zany ary hita mihitsy fa natao aingana loatra ny fampitoviana ny tenako sy ny asa sahaniko anivon'ny fiadidinana tetezamita. Ary ny farany moa rehefa andaon'ny Madagasikara Andriamatoa Simahody nilaza mihitsy fa dia Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina no nikarakara ireny fihetsiketsehana ireny. Zay no nahataitra ny tena ary nataitra satria lasa mipetraka amin'ny fantaniana ao an-tsaina manao hoe ny fitiavan-tanindrazana ve eloka ary indrindraindrindra ny hoe tandodomondoza ny fiandrianam-pirenena koa nanao an'izao dinidinika sy tafasiry tamin'ny vahoaka malagasy zao ny tenako ahafahako manazava satria betsaka koa ny resaka manao hoe ka reny inganirinanto reny misoloky ompitolona reny tsy nazavaiko androany fa raha ny fitiavan-tanindrazana sy ny fanajana fandrianam-pirenena dia efa niaina ny fianakaviana nandritry ny taona maro tany amin'ny taona 770 kanefa na zany azy zany tena tiako tsindrina dia ity ho an'ny vahoaka malagasy dia izao tsy androso mihitsy Madagasikara tsy ho afaka mihitsy Madagasikara raha tsy misy fitiavan-tanindrazana eo amintsika tsirairay avy. Aka ohatra misy fihetsika zay nataon'ny mpandraharaha ohatra milaza hoe giazinay ny hetra fa tsy ho arotsakay any amin'ny kitapom-bolan'ny fanjakana. Sy nganiko ny hetra anankiray amin'ireny dia ny TVA zay fantatritsika tsara fa isika mpanjifa no mandony TVA ary ianareo mpandraharaha no mandrotsaka azy any amin'ny fanjakana. Zany ve tsy fanodikodonam-bola mpanjakana ny figiazana an'izany volo zany ary indrindraindrindra fitiavan-tanindrazana ve zany. Fahatelo zavatra anankiray zay nakarary ary mahasositra ny mieritreritra azy dia ny hoe raha misy fanapahan-kevitra ohatra ataon'ny sehatra iray raisiko ny ohatra hoe ny gouvernemanta malagasy zay tsy misy vazaha tsy misy vahiny eo anatin'izany gouvernemanta zany mamoaka daty iray man'ny fifidianana dia mbola ho sehatra ve enganetsy ho zany ho sehatra malagasy anankiray zay tsy misy vahiny eo anatiny senita ohatra andahany zany vanim-potoana zany everiko fa ny fitiavan-tanindrazana no diso toerana ary tsy misy eo amin'ireo olona ireo. Koa farany dia ity matoa nisy firenena matanjaka eran'izao tontolo zao dia satria nisy fitiavan-tanindrazana betsaka tao amin'ny vahoaka nisy azy ohatra amin'izany ary zareo Japonais.